Ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na ny FIPIMA mankalaza ny 550 taona ankehitriny. Niorina tamin'ny 9 novambra 1377 4 rahalahy no nanorina ny fikambanana teny Ampendohana. Iray amin'izy ireo no mbola velonaina, Andriamatoa Rakotosaonina Daniel. Ankehitriny kosa dia mpikambana Amanarivony manerana ny Madagasikara ao amin'ny faritany FIPIMA 7 zany: Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Antsiranana ary Toamasina. Fa ankoatr'izay dia efa misy ny FIPIMA ihany koa amin'ny firenena maro ivelan'ny nosy toy ny ao Canada, France, Suisse, Allemagne, Belgique, Norvège, Nosy La Réunion ary ny nosy Maorisy. Misy sampana maherin'ny 70 amin'ireo faritany samihafa ireo ary rantsana na toeram-pampianarana kabary mahery ny 70 miara-miasa amin'ny FIPIMA. FIPIMA izay anisan'ny fikambanana zokiny indrindra manandratra ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Mahakasika an'izay indrindra, ny kabary izay sokotra hitahirizana hanovozana ny fahendrena malagasy. Tsy vitany hoe teny ihany fa eo indrindra izay soatoavina izay ahitantsika ny rafitra tanatohatra, ahafantarantsika ihany koa ireo kolontsaina samihafa, ireo fomba mampanao izay ahitana kabary. Ny fiarahamonina malagasy tsy misy kabary dia toy ny arefo lavitry ny omby, kamakiana sy malazo. Ny teny moa velona sy miaina, ny kabary koa tsy latsaka izany. Ny fikambanana dia manao zava-dehibe indrindra ny fiarovana sy fanondrotana ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Efa hatrany amin'ny 550 taona lasa mandraka ankehitriny. Saingy tao anatin'ny zaikabe faha-efatra na ny fihaonam-ben'ny mpikabary maneran-tany izay natao tany Antsiranana ny taona 1814 dia nisy ny vina izay napetraka kabary harem-pirenena mampandroso ny taranaka ankehitriny ary lova injafy. Ny tanjona efa voalaza teo, ny kolontsaina, fa nampiana ihany koa teo amin'ny sosialy ary indrindra tsy mahadinoina ny lafiny fanabeazana. Ny teny filamatra kosa dia ny teny filamatra hatramin'izay ka mandraka ankehitriny izay tia ny tenin-drazany, tia ny tanin-drazany. Izay no mahakasika ny fikambanana amin'ny ankapobeny. Fa manahoana kosa ny fidirana ho mpikambana? Raisina ho mpikambana eo anivon'ny FIPIMA ireo rehetra navita fianarana kabary tao amin'ny sokajy mpiofana, nianatra nandritra ny herintaona zany tao am-pianarana iray, ka rehefa afaka fanadinana mahazo ny mari-pahaizana dia raisina ho FIPIMA. Amin'izay fidirana izay ihany koa tsy voatery hoe nianatra kabary, fa mety efa misy ny mpikabary avy amin'ireo ray aman-dreny ohatra na efa mpikabary teny anivon'ny fiarahamonina ihany koa, fa tohanan'olona anankiroa na entohan'olona anankiroa raha ny marimarina kokoa, mpikambana raikitra FIPIMA zany dia raisina ihany koa ho mpikambana. Manodidina an'izay mpikambana raikitra izay indrindra, rehefa feno herintaona ao anatin'ny fikambanana dia salorana lamba FIPIMA, lamba iombonana, manao ny velorano dia raisina ho mpikambana raikitra. Fa raha vao miditra ho mpikambana kosa dia raisina ho mpikambana tsotra aloha rehefa mahavita ny toky. Manana ny sary famantarana FIPIMA na ny logo ary natao pinsa izany na fango izay marika iombonana hamantarana ny maha FIPIMA rehefa miditra ho mpikambana. Ankoatran'izay manana ny hira faneva ihany koa ny FIPIMA. Fa eo amin'ny sehitry ny fampianarana kosa, ny fampianarana misy ny atrik'asa-pirenen'ny fampianarana izay atao isan-taona ao anatin'ny herinandron'ny kabary. Herinandron'ny kabary izay mitetin'ny faritany ao Madagasikara izany isan-taona efa nataony tany Mahajanga, Toamasina, Antananarivo, Morondava amin'ity taona 2024 ity taona 2024 raha ny marimarina kokoa dia atao any Toliara ny herinandron'ny kabary izay ifampizarana traikefa
ary indrindra ihany koa anaovana fampiratiana velakevitra fiofanana maro samihafa fiofanana eo amin'ny fampandrosoana ny maha olona fiofanana ho an'ireo mpikambana eo anivony FIPIMA ary indrindra ny fivorian'ireo antsoina hoe antenimera foibe na ireo filoha voafidy isan'ambaratonga eto anivony FIPIMA ny filoha tsampana ny filoha paritany ny filohan'ny foibe ary ireo mpanolontsaina voafidy isaparitra ao Madagasikara. Toy izay amin'ny ankapobeny ny mahakasika ny FIPIMA fa eto kosa dia manentana antsika malagasy rehetra na Madagasikara na ivelan'ny nosy mba hiaraka ao anatin'izany fikambanana izany hiara hanondritra hiaro ny soatoavina malagasy ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary ho an'ny ao Madagasikara moa dia efa misy ny toerana maro izay liana dia aza misalasala manoratra na miantso ny foibe ny FIPIMA ao Senam 67 hectares 70 hectares ho an'ny ivelan'ny nosy kosa dia eo ny tranokala ny FIPIMA eo ihany koa ny serasera amin'ny alalan'ny Facebook dia manentana antsika hanoratra ao anatin'izany fa raha mbola toerana misy malagasy ihany koa maneran-tany dia entaninay mba ho tia ny tenin-drazany izay tia ny tenin-drazany tia ny tanin-drazany ary afatra farany ho an'ny mpikambana efa misy izao ny fifaneraserana amin'ny samy mpikambana eo anivon'ny FIPIMA misy ny tanora FIPIMA misy ny vehivavy FIPIMA misy ihany koa ny renala FIPIMA na antsoina hoe tanora zokiny afaka mifanerasera ny samy mpikambana ao anatin'ny izay sokady izay zany efa misy ny Facebook moa zany aloha ankehitriny no atao hoe fitaovan-tserasera hitanay mbola mahamety azy dia aza misalasala ho antsika mpikambana midira ao anatin'izany sokady zany fa misy faneraserana mahasoa antsika ao tsy ny kabary ihany fa ny fampandrosoana ny maha olona ihany koa dia misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy.